Androany sabotsy fahavalon'ny volana febroary no petraka tamin'ny fomba ofisialy amin'ny maha-ben'ny tanàna azy Ramatoa Tsirengeso Soafiavy Vina satria dia natao tao amin'ny Bron préfecture Morondava ny famindram-pitantanana teo aminy sy ny ben'ny tanàna teo aloha ary ihany koa ny fametrahana ny samboady amin'ny maha-ben'ny tanàna azy eo amin'ny komina Ambanivohitry Befasy. Nosokafana tamin'ny famakinan'ny didim-pitsarana izay navoaka ny tribonaly amin'ny ady atao amin'ny fanjakana moa ny fotoana izay natarihany prefet-any Morondava Rafidy Jean Fidèle ary taorianan'izay dia niditra tamin'ny fifanaovan-tsonia amin'ny fifamindram-pitantanana ny ben'ny tanàna teo aloha sy ny ben'ny tanàna vaovao. Isan'ny ben'ny tanàna vehivavy sady tanora ato anatin'ny faritra Menabe moa Ramatoa ben'ny tanàna ary niavaka ny an'ny komina Ambanivohitry Befasy satria ny tena ben'ny tanàna teo aloha mihitsy no namindra fahefana tamin'ny ben'ny tanàna vaovao satria sady tsy nirotsaka intsony ny ben'ny tanàna teo aloha no mbola izy ihany koa no ben'ny tanàna namarana ny mandat hatramin'izao nandraisany ben'ny tanàna vaovao ny fitantanana izao. Maire élu Tsirenge Soafiavy Vina na Aureline Josette isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Izy zany Madame Tsirenge, maire Tsirenge, izy no ben'ny tanàna hitantana ny commune rurale Befasy. Ity ihany koa no azo lazaina miavaka satria ny ny commune urbaine Befasy rery any ny ben'ny tanàna teo tsy nilatsaka ho fidiana. Dia izy tena ben'ny tanàna mihitsy no manao passation amin'ny ben'ny tanàna ito. Raha toka ny rehetrarehetra aminy dia ny ben'ny tanàna teo dia ben'ny tanàna mpisolo-toerana. Ity zany tena tranga miavaka isaorana ben'ny tanàna na vita izy tsy mirotsaka intsony izy dia izy vatantenany mihitsy no mamindra ny fahefana. Misy fotoana politika mila maka iny dia ben'ny tanàna ny antony maro samihafa zany izy dia nakaina. Dia tonga dia lamosan mampin'iny ny asa tonga dia lamosan asa izy amin'izay tsy mamaky. Nandritra ny fandraisam-pitenenan'ny ben'ny tanàna teo aloha moa dia narahaba ny Ramatoa ben'ny tanàna izy ary ny tso-drano ny Ramatoa ben'ny tanàna ihany koa mba vita be eo amin'ny fitantanana ny komina Ambanivohitry Befasy. Miarahaba Madame Maire, ataoko manao satria lany bahoaky tampony Befasy. Ingany hozanteraka raha somantsara mandeha an'izay Befasy zay ary mananteran'izay moa fa tsy moa solo avo tsika kabevoly tanterahako ingany aharitra jusqu'à farany akao misy mandaholo magnary volo eo avao tsika tena aly aneniko aharitra plasy. Nisaotra ny ben'ny tanàna teo aloha kosa Ramatoa ben'ny tanàna Tsirengeso Soafiavy Vina nandritra ny fandraisam-pitenena ny taorian'ny fanaovan-tsonia ary nanamafy izy fa vonona anohy ireo ezaka efa vita ary anao misimisy kokoa sy hiara-iasa tanteraka amin'ny fanjakana mba ho Befasy tsy maintsy mandroso ny komina Ambanivohitry Befasy. Isaorako aloha voalohany indrindra Andriamanitra izay nahary ny tany sy ny lanitra izay raiko amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo. Misaotra anareo rehetra koa fitondram-panjakana izay tonga manatrika tsy manome asa amin'izao fotoana izao. Misaotra anareo vahoakan'ny Befasy izay mananome ny fampatokisana lehibe naharitako sy nahatongavako eto ary mametoky anareo fa vonona hitondra ny adidy lehibe izay atolotrinareo azy satria tanindrazako. Misaotra anao koa Monsieur le Maire izay tso-drano ihamao izay babako eto dia vonona noho ny asa izay fanataonao ary vonona hiara-iasa hatrany amin'ny fitondram-panjakana. Taorianan'izay moa dia nindroso tamin'ny fametrahana ny fekibo izay famantarana hita maso amin'ny maha-ben'ny tanàna azy ny lanonana izay niteny prefet-any Morondava Rafidy Jean Fidèle izay natao teo imasom-bahoaka. Maro dia maro moa ireo tonga nanatrika izany lanonana fametrahana tamin'ny fomba ofisialy ny ben'ny tanàna izany satria nahitana andreo
tompona ndraiky mpanjakana rehetra ato anatin'ny faritra Menabe ny taleparitra ireo tompona ndraikitra eo amin'ny filaminana ary indrindra ihany koa ny fanatrehan'ny solombavambahoaka sy ny loholon'ny Madagasikara ary ny governoran'ny faritra Menabe niaraka amin'ny ben'ny tanàna ato anatin'ny district Morondava. District Morondava, commune Befasy. Maire élu Tsirenge Soafiavy Vina Naureline Josette. Isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Liste des 5 conseillers élus. Isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Mahatratsy Tiala Fionona Malala Edmond Tsipakay, Ralainirina Jacques, indépendant Firiane, Mahavaly Rasoamianta, indépendant Firmin Redat, Razafindrakot Rodrigue Flavien, pour expédition certifiée conforme, titulaire le 25 janvier 2025, le greffier en chef du tribunal administratif de Tuliar. Isaïe préfet Morondava, Rafitson Fidèle, administrateur civil, non faïfanan menanay, amené la Andriamato, filohan'ny républicaine Madagascar, Andry Rajoelina, Andriamato premier ministre le bien gouvernement Tsay Christian, Andriamato ministre ny fitsinjaram-pahefana sy ny fanajariana ny tany, Andriatsitoaina Nainy, Ramato ministre ny ady-tany, Rajavoloaniaina ny Rintso, noho ny fahefanany menanay dia mametaka anao zao famantarana tamaso maben'ny tanàna zao Esarpa Mahamera. Manomboka masoandro androany dia Ramatoa Tsirenge Soafiavina Naureline Josette, to ben'ny tanàna commune rurale Befasy, arabaina Ramatoa ben'ny tanàna.